Vaovao afa-tanteraka azo trandrahana ny solika eto Madagasikara fa ilaina fepetra maromaro izany mba tsy ho loza amin'ny tantao hanimba ny tontolo iainana. Ilaina araka izany ny fitrandrahana solitany ara-drazana izay moa no anisan'ny hevitra ny vohitra tao anatin'ny famelabelan-kevitra izay mikarakarainy ny orinasa Petromady omaly tetsy amin'ny trano fandraisam-bahiny tetsy amin'ny Panorama Andrainarivo. Betsaka ny firenena tafavoaka no ny fitrandrahana solitany raha ny voalazan'ny Dr Roseline Mara Solovoangy, flotale general ny orinasa Petromady, nandritry ny valandresaka izay no tanterahana teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Panorama omaly ariva. Nambarany fa betsaka ireo firenena vahiny no mahalala tsara ny arena sy ny rezervana solitany izay misy eto Madagasikara ary afaka navotana ny firenena izany solitany izany. Efa tena navitra mihitsy ka misy exemple tsara nge zareo be dia be ireo firenena fa tafavoaka tsara noho resaka noho ny arena kibon'ny tany io fa ny tena atao hoe point vital an'izy zany dia le hoe bonne gouvernance. Ilaina dia ilaina zany le hoe bonne gouvernance hoe sy ny hoe maturité ny institution sy ny fandraisan'ny vahoaka anjara. Mila tantarana ara-dalàna io amin'ny fomba mety sy miara-drariny fa raha tsy izay lasa oloza amin'ny tantao antsika. Ny amin'ny blokinay aloha mbola tsy tena misy range zany range izy io mety possible any amin'ny hatramin'izao aloha basé amin'ny étude efa vitanay mety any amin'ny 211 any 211 millions kanefa mety mihoatra amin'ny 2 milliards. Zany hoe mbola manao sismique zany zay mbola misy manao forage anao forage mba hafanay manao ny estimation manena n'io range io. Anisan'ny tsara alentahaka amin'ny resaka fitrandrahana petrôla raha ny voalazany ny Norvège sy ny firenena maro hafa koa. Azo eritreretina fa raha tonga any amin'ny dingana famokarana ny solitany eto amintsika dia afaka amboarana ireo lalana rehetra manerana nosy ao anatin'ny enim-bolana monja. Ankoatra ny hetsika sosialy izay efa tanterahan'ny Petromady eny amin'ny faritra manodidina ny bloc 3114 izay andreketany any Beza, dia fantatra fa maro ireo tetikasa izay efa nivolavolaina fa miandro ny iverenan'ny fahatonina na ny stabilité eto amin'ny firenena ny fanatanterahana azy ireo.